miakatra eo tongotrao. Saorantsika Andriamanitra fa mbola tiantsika izy dia omeny sabata fitsarana foana isika dia afaka mitsahatra miaraka aminy. Andao sika hisaotra azy e. Akambano ary ny tanana dia ondrika ny loha kipy ny maso. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao sabata fitsaharana mba hiarahanay mitsahatra aminao indray. Omeo fifaliana izay mandritra izany sabata izany, indrindra omeo fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kokoa daholo sika rehetra mpanaraka ny fandarana ato tokantranontsika ato e. Dia faly miarahaba anareo amin'izany sabata fitsarana omeny Jehovah antsika izany. Ny lohateny tantara ny didy folon'Andriamanitra indray izany no arahantsika izao. Ny didy folon'Andriamanitra. Ny teny natao ho tadidy ao amin'ny Eksodosy 7:20 ka ny 9:9. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Andao nge hiaraka merina indray isika. 1, 2, 3. Izay rehetra lazain'i Jehovah dia ataonay. Bravo! Andao indray isika hanaraka tantara re. Mbola tany anefitra ny zanak'Israely. Efa 3 volana izao no nandaozan'izy ireo any Egypta. Dia nitoby teo akaiky ny tendrombohitra iray izy ireo raha nilaza tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa manana zavatra lehibe tiana hambara amin'ny vahoakany. Nampanantena Mosesy Andriamanitra fa raha manaraka ny toroheviny ny zanak'Israely dia hanana fiainana mahasambatra sy mahasalama kokoa. Hitahy azy ireo Andriamanitra ary ho hita amin'ny firenena hafa fa tena tia azy Andriamanitra ary dia aniry ny hafantatra ny momba an'Andriamanitra koa izy ireny. Nampanantena ny vahoaka hoe hanao izay rehetra nolazain'i Jehovah zahay. Tokony nilaza tamin'ny vahoaka Mosesy fa te hiresaka tamin'izy ireo Andriamanitra. Tokony ho nampiomana azy ireo iona amin'Andriamanitra izy. Koa dia nasainy nanasa ny akanjo sy ny dio ny vahoaka. Ny fadihaniny izy ireo izany hoe tsy ny sakafo fa ny sotro rano sy ny vavaka. 3 andro taty-aoriana dia tonga teo an-tampon-tendrombohitra tao anatin'ny raona sy kotroka ary nitselatra Andriamanitra. Ren'ny olona ny feon'ny kotro-baraka. Hitan'izy ireo ny tendrombohitra miozongozona. Nijoro teo akaiky ny tendrombohitra izy ireo. Vonina ionan'Andriamanitra ary dia natahotra izy ireo. Tsy tian'Andriamanitra hatahotra nefa ny zanak'Israely. Ny teny mivantana tamin'izy ireo Andriamanitra ary nanambara taminy ny momba ireo fitsipika manokana 10 tiany iainan'izy ireo. Ireo fitsipika 10 ireo no antsoina hoe didy 10. Reto avy izany. Voalohany, aza manana andriamanika fa izao ihany. Faharoa, aza manao sarin-javatra voasikotra. Aza mikoka eo anatrehany. Aza manompo azy. Fahatelo, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Fahefatra, mahatsiarova ny andro sabata namasina azy. Fahadimy, manajà ny rainao sy ny reninao. Fahaenina, aza mamono olona. Fahafito, aza mijangajanga. Fahavalo, aza mangalatra. Fahasivy, aza mety ho vavolombelona mandainga. Fahafolo, aza mitsiriritra. Rehefa avy eo dia niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra mba hiakatra ny an-tapon'ny tendrombohitra ary teny nanoratan'Andriamanitra ireo fitsipika 10 lehibe ireo teo ny vato fisaka 2. Fitsipika mba hanana fiainana sambatra. Tsy nampiasa penina na pensily azo Andriamanitra. Ny tanany no nampiasaina nanoratana teo amin'ny vato fisaka. Hitako hoe tsara ireo fitsipika ireo. Tsy hitanareo hoe tsara koa ve? Milaza amintsika ireo fa ho tian'Andriamanitra sy ho tian'ny olona hafa. Nomen'Andriamanitra fitsipika isika hifiainfiainantsika satria tiana isika. Nampanantena izy fa
raha makatoa azy sika dia ho sambatra mandrakariva. Rehefa makatoan'Andriamanitra sika dia miaina arak'izay nolazainy dia midera azy. Hanampy antsika izy mba ahaizantsika makatoa azy. Aoka ho tadiditsika foana ny saotran'Andriamanitra noho ny nanehoany tamintsika ny fomba tokony iainantsika. Kokoa daholo anareo rakizy namana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany dia mamarana nyity 3 volana ity. Ny lohahevitra 17 izany no iarahantsika mianatra sy mamerina eto. Ny lohatenin'izany lohahevitra izany dia mahafinaritra indrindra satria dia hoe nahazo fialofana ihany, nahazo fialofana ihany. Manana toerana manokana ho asy anao tokoa rakizy Andriamanitra izay natolona izy io azahoantsika famonjena, ahatsapantsika ny fiarovana feno izay ataony amintsika tsirairay avy. Fantatrao ve izany? Inona re izany? Ihe, izay indrindra ny fiangonana. Tsarovy ary fanomen'Andriamanitra ho fialofantsika ny fananantsika fiangonana. Ny andalan-teny izay natao tsianjery moa dia hitantsika ao amin'ny Jaona 17:2 manao hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa raha handeha aho dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Donge averina miaraka ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa raha handeha aho dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Jaona 17:2. Tsy ny fiangonana eto tany ihany rakizy no fialofana ho antsika, fa Jesosy dia efa manomana fialofana mahafinaritra sy tsara indrindra koa ho antsika any an-danitra. Ka hanana anjara amin'izany anie izaho sy ianao. Andao ary arao ny tantarantsika. Tojo olana goavana i Maria ka sahiran-tsainao kotsany rakizy. Nazerany ny fitoerana atody ka dia vaky daholo ny atody tao anatiny. Tsy fanahininy anefa ilay izy. Loza ity, tsy misy azo atao intsony anefa. Tsy maintsy miteny amin'eny izao zavatra izao aho. Sady nanadio ny trano izy. Tsy fananiko inoneny hoy ange Maria raha nanomboka ny teny tamin'eny. Tsy nihevitra ny anjera ireo atody ireo velively aho. Tena marina fantatro izany ry Maria, hoy ny navaliny neny. Soa ihany aza fa tato an-dakozia ianao no nianjera ireo mba tsy nanano sakotra ny manadio ny trano. Nisy trangan-javatra ny seho tsy nahay matetika saingy tsy fantatry ny olona foana ny antony nahatonga izany. Zavatra tahaka izany no niseho tao amin'ity tantarantsika androany ity rakizy. Ny vembena nidina ilay lalana ity tovolahy sady nisefosefo aoka izany. Ny fijaliana izay manindrona ny ato fanainy no tsy nampilamina azy. Toy izao, niherikerika tamin'ny tahotra izy. Tsy nisy na iza na iza ao afarany. Ary raha ny fahitany azy saingy fantany fa tsy maintsy hisy olona ho tamby. Nitodika tany aloha indray izy ary niezaka niazakazaka mafimafy kokoa. Efa tsy lavitra intsony kosa izao ny tanànan'ny Sekemy, ilay tanàna fandosirana. Tsara ny lalana nanalany azakazaka saingy nisy takela-by manondro ny lalana makany amin'ilay tanàna eny amin'ireo sapanana rehetra hitany. Fandosirana na fialofana. Izany ange ny soratra hita amin'ireo takela-by mba tsy very izy amin'izany. Ny fanontaniana tokana mipetraka dia ity: ho tonga any tanàna ara-potoana ve izy? Tsy nanana eritreritra hamono ilay mpiaramonina aminy mihitsy mantsy ity tovolahy ity. Tsy nikasany ianao izany velively izy fa lela-pamaky no nitsoaka tamin'ny tahony dia nipitika ary nahavoy ny tarehan'ilay namany. Dia izay ny marina, tsy fanahininy nahafaty ilay olona. Eny nahafaty olona ange izy saingy zavatra tsy nahay izany. Loza mampalahelo tsy zavatra izay nomanina hatao tsy akory. Na izany aza tsy maintsy ho avy hanenjika azy ny fianakaviany maty. Aina solon'ny aina. Izany ange ny lalàna raha toa anefa ka
tonga any tanàna izy dia ny tanàna fandosirana dia ho avitra ny ainy. Tsy maintsy hanazava ny zavatra miseho amin'ireo loha olona ao an-tanàna izy dia hiaro azy ireo ka tsy haninona izy mandra-pahatonga ny fotoam-pitsaboana. Niherika tany aoriana indray izy ka indry misy olona mihazakazaka manaraka azy, mbola lavitra nefa ilay izy. Nisefosefo ilay tovolahy ary dia niezaka ny andositra faran'izay mafy. Tsy maintsy tonga ny sekema izy indro eo anolohan'ny vavahadin'ny tanàna. Niandry teo am-bavahady ireo loha olona, nijery raha toa ka mahazo miditra ao an-tanàna ilay tovolahy. Mbola niazakazaka mafy hatrany izy. Ho tonga ve izy? Tsy maintsy ho tonga. Tsara Andriamanitra. Javotr'Andriamanitra araka izy ny sin'ny tanàna fandosirana. Fantany fa isy olona ho voapanga matetika amin'ny zavatra tsy nataony akory. Ary mazana dia zavatra ratsy foana angeno miseho tsy nay vokatr'izany ny teny tamin'ny Mosesy Andriamanitra mba hanokana tanàna tetsy sy teroa nanerana ny firenena Israely atao fandosirana. Ho fanafotanaina ary ahazahoana didim-pitsarana marina. Ny olona mijanona ao anatin'ny tanàna ihany anefa no voaharo ny ainy. Raha mivoaka any ivelan'ny tamboho izy dia ho voasambotra ary ho faty mihitsy. Tsy maintsy monina ao amin'io tanàna io izay mitady fiarovana mandritry ny androm-piainany raha toa ka tsy mbola maty ny mpisorona be. Raha izany moa no miseho, izany hoe maty ny mpisorona be, dia voavela ny elony rehetra ary mahazo fahafahana izy. Mila toerana fandosirana fialofana ihany koa ngetsiky rakizy ankehitriny ary efa nanome anankiray ho antsika Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny fiangonana. Toerana fialofana natao hianarantsika mivavaka. Toerana fialofana natokana handraisantsika famonjena tokoa rakizy ny fiangonana. Manahoana daholo indray isika tanora zandrany. Tapitra sahady ny 3 volana, loha hevitra fa 13 sahady isika. Ary matoky fa efa manana ny loha hevitra vaovao indray isika any am-pelantanana, azadiny foana ny mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa maranana antsika izao lesona fa 13, izay no fidinitsika amin'ity anio ity. Ny lohateny dia manao hoe rehefa tsy mitoky amin'Andriamanitra ny mpanjaka iray. Rehefa tsy mitoky amin'Andriamanitra ny mpanjaka iray. Ny tsy anjerintsika dia lava. Nefa inoko fa nisy nahay tsara tao. Ary mahafinaritra izany ezahantsika foana ny manao tsy anjery. Nefa mety tsy ho vita vetivety, fa arakaraka ny hamerimberenantsika azy dia lasa haitsika tsy anjery tsara. Mpitoroteny 7, 5, 5 sy 9 ny tsy anjery. Andeha rahantsika mamerina ilay izy. Fa fantatra ny velona fa ho faty izy. Fa ny maty kosa tsy mba mahay na inona na inona. Ary tsy manana valim-potia intsony izy. Fa adino ny fahatsiarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levina sady tsy manana anjara intsony mandrakizay ety ambanin'ny masoandro izy. Izay ny toko sy andininy izay nataontsika ho tadidiana mandritry ny herinandro. Tantara anankiray mampalahelo no narahantsika, sady mety atao hoe mampatahotra koa angambany. Satria i Saoly rehefa tsy natoky an'Andriamanitra, tsy nankatoy intsony izy. Niteny tamin'ny foana Samuel tamin'ny fahavelomany ny zavatra tokony ataony, dia nandeha araka ny lohany izy. Ny hafatra izay nampitan'Andriamanitra taminy tsy mba narahany intsony. Dia maty ary Samuel. Efa niteny Samuel fa esorina aminy ny fiandrianana. Dia rehefa tonga ny loza, tonga zany ny ady. Hanafika indray ny Filistina, natahotra i Saoly. Tsisy valiteny azo intsony avy amin'Andriamanitra. Tsisy mpaminana ny resaka taminy intsony. Tsisy Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'ny nofy intsony. Natahotra izy. Anerina ozy izy nareo, nandeha taiza izy.
lasa izy a mitady saina tamin'ny Satana. Taiza izy zany no nandeha tany amin'ilay vehivavy a izay milaza azy ho tsy niriny-javatra, hoe mahay mahita, mpahita zany na mpanandro zany, ohatran'izany izy raha hoe resahana amin'izao fotoana izao. Tany i Saoly a no nila saina, nandeha atsokosoko tany izy. Taloha nefany a dia norohan'i Saoly ireny olona ireny, fa ankehitriny izy indray no nandeha nakany. Rehefa tonga tany izy dia nandresy lahatra an'ilay vehivavy a hampiakatra any Samuel. Samuel moa efa nanina hozy izy tsika mpaminany Samuel, efa maty. Dia hozy izy hoe ampiakaro indray Samuel hiresaka amiko. Dia nataon'ilay vehivavy izay ataontsika hoe mpanompo Satana izany zavatra izany. Inona tokoa zavatra aseho? Iza no naka niendriky Samuel? Mazava ho azy fa i Satana no naka niendriky Samuel ka nivoaka ny teny nampitahotra ny Samuel, nampitahotra ny Saoly, ary nilaza fa efa tsy miraranao intsony Andriamanitra, efa nesorina taminao ny fiandrianana, ary ohatrany hoe nilaza zavatra avy amin'Andriamanitra zany ny zavatra noresahany. Kanefa fampitahorana ny Saoly mba hiraviravy tanana tanteraka, ho resy tanteraka, ary ho lasa babony tanteraka hatramin'ny farany. Nampivala-ketraka ny Saoly izany zavatra izany, ary tao anatin'io fotoana io no nanomboka ny faharesena tanteraka izay niainan'ny Saoly mandra-pahafatany. Zavatra mampalahelo no niatra tamin'ny Saoly. Ny tsy anjerintsika nefa dia nampafantatra antsika fa manahoana ny maty? Tsy malala na inona na inona. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, matory izy, adino avokoa ny momba azy rehetra, ny fahatsiarovany rehetra, ny fankahalany, ny fialonany, ny fitiavany. Adino tsisy intsony izany. Tsy manana anjara intsony ety ambanin'ny masoandro ny maty. Ka raha misy milaza amintsika zavatra hafa mahakasika an'izany, hoe dadabe sy bebe anao mbola mitaha, miresaka aminao ianona, miresaka na hoe izy no antsoina hiaro anao. Izy zay? Hevitra avy aiza izay? Haintsika avy hatrany. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia i Satana no maka an'ireny. Ka ny fandehanana amin'ireny dia filana saina avy any amin'ny Satana. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Amin'ny endriny rehetra, betsaka ny filalaovan'angatra sy ny fiantsoana velo amin'ny endriny samihafa. Eny ampidirina amin'ny ankizy ary ampahafantarina fa ny anareo ange mbola mahita anao any an-danitra any. Be da be ny zavatra resahana na ao anatin'ireny sary mihetsika ireny ary dia misy zavatra be da be ampidirina ao amin'ny saintsika tanora. Zao ary ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro dia nanampy antsika hahafantatra fa ny fivavahana dia entina mideran'Andriamanitra izay manan-kery noho i Satana. Ny fivavahana sy ny fangatahana zany dia aiza no entina? Eo amin'Andriamanitra, fa tsy amin'ny Satana, satria efa resin'Andriamanitra i Satana. Mba azo antoka ihany koa isika fa Andriamanitra dia mandresy na dia ireo loza teraky ny fiantsoana velo ary. Afaka mandresy isika na dia atao hoe tsy resinao mihitsy zany hery zany e. Fa Andriamanitra efa mpandresy. Resy Satana, efa resy izy, dia omeny anao koa ny fandresena. Ary atonga antsika hanapa-kevitra ihany koa mba tsy hanatona ny filalaovan'angatra amin'ny endriny isan-karazany. Tsy hanatona ny fiantsoana velo amin'ny endrika isan-karazany, na amin'ny filalaovana ao anaty boky na tantara an-tsary na ninona be da be ny endrika hanehoana izany hoe filalaovan'angatra sy fifaneraserana amin'ny Satana izany. Dia alavirintsika lavitra ireny. Tadidio ny hafatra fa mivavaka amin'Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena, ireo fandresenan'ireo fitaka atao amin'ny Satana isika. Amin'Andriamanitra
no mivavaka isika, ary izy no manome antsika fandresena eo amin'ireo fitaka izay ataon'ny Satana amintsika. Dia izay ary tanora namako, mitandrema eo amin'ny fiainana fa be ny fandrika ataon'ny Satana. Andeha isika amin'Andriamanitra irery ihany ny ankohaka sy hanandratra ny fangatahantsika. Dia mirary soa antsika mandra-piaona amin'ny manaraka indray. Ny lesona hodiniantsika amin'ity androany ity dia ny lesona 70, tondra ny lohateny hoe ny voninahitran'Andriamanitra. Ny fanirian'ny kristianina lalina indrindra dia ny hoe mahita an'Andriamanitra. Raha tsy izay any aoriana any, ahita an'Andriamanitra any an-danitra. Na eo amin'ny fiainana andavanandro, na eo amin'ny zavatra atao isaky ny indray mandingana, dia ny ahatsapa fa miaraka aminy isan'ora Andriamanitra. Rehefa teny amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy dia nolazain'Andriamanitra izy mba hitarika an'ireo zanak'Israely ireo amin'izay hiala teo Sinay, handeha any amin'ny toeran-kafa. Dia tsy nanaiky Mosesy, tsy nanaiky izy satria nahoana hozy izy nareo? Tsy nanaiky izy raha tsy resy lahatra tanteraka fa miaraka aminy Andriamanitra hitarika an'ireto vahoaka ireto. Tsy nanaiky izy raha tsy tsapany eo amin'ny fiainany sy ny fitondrana izay ho ataony amin'ny zanak'Israely ny voninahitr'Andriamanitra. Maro ny zavatra efa nolalovan'i Mosesy, nanomboka teo amin'izy niaona tamin'Andriamanitra teo amin'ny Romemy, tamin'izy nandresy lahatra any Farao handefa ny zanak'Israely, ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra maro isan-karazany, kanefa mbola naniry ihany Mosesy ahafantatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra. Naniry ihany Mosesy ny ahita bebe kokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Exodosy 7:30-9:20, mba hampahitao ny voninahitra aho. Izany nolazain'i Mosesy tamin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary takatr'Andriamanitra izany fanirian'i Mosesy izany. Nampitanina nefa Andriamanitra fa ny olombelona mpanota dia tsy afaka mahita ny tavany. Fa ny azon'i Mosesy hojerena dia ny vonin'Andriamanitra. Inona no mahatonga an'izay? Rehefa natao ny fandinihana dia izao. Ny olombelona moa dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Rehefa noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, ny olombelona dia ny tavan'Andriamanitra dia mamirapiratra. Rehefa niverina avy eny tendrombohitra Mosesy, raha ny toy ny tantara ao aoriana kely ao, dia namirapiratra ny tavany. Ary nisy fandinihan'ny manam-pahaizana anankiray izay natao tamin'ny 2012. Manam-pahaizana Japoney no nanao an'ity fandinihana ity, dia hoe ny vatan'ny olombelona dia mamoaka hazavana, indrindra fa ny tarehy na ny tava izany. Fa ny olana tsy afaka mahita izany intsony isika amin'izao fotoana izao raha tsy jerena amina fitaovana mahery vaika izany. Ny masontsika tsy afaka mahita an'io fahazavana io. Midika izany izany fa mbola ao ilay endrik'Andriamanitra izay mamirapiratra ao amin'ny olombelona. Noho izany tsy afaka mbola mahita ny tavan'Andriamanitra isika i Mosesy tamin'io fotoana io satria mamirapiratra loatra ny tavan'Andriamanitra izay tsy ho zakany olombelona mpanota anankiray. Ny tena tian'Andriamanitra ho hitan'ny Mosesy dia izao, tsy ny tavany, fa tian'Andriamanitra ho hitan'ny Mosesy ny fahatsarany sy ny toetrany. Izay izany tena tian'Andriamanitra ho hitan'ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Izao ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 7:30-9:20 manao hoe: izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Nanome toky an'i Mosesy Andriamanitra fa ny fahatsarana rehetra ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny toetrany, dia ho ampandalovin'Andriamanitra eo anoloan'i Mosesy avokoa izany, ka ho hitan'i Mosesy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'izany toetra izay asehon'Andriamanitra amin'izy ireo izany. Ao anatin'izany ny fitiavana, ny fiantrana, ny fitsarana marina izay ataon'Andriamanitra amin'ireto vahoakany zanak'Israely ireto. Ary rehefa miara-miaina amin'izany
toetran'Andriamanitra izany ireto vahoakany ireto dia afaka mahazo antoka fa hiverina amin'izy ireo indray ny endrik'Andriamanitra izay mamirapiratra. Ny fanirian'olombelona dia ny ahitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Toy izany ny fanirian'i Mosesy. Isika ihany koa amin'izao fotoana sy vaninandro misy antsika izao raha tiantsika ny ahitan'Andriamanitra dia i Jesosy irery ihany no vahaolana amin'izay. Izy no efa nahatanteraka izany. Ao amin'ny Jaona 4:1-5 manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary rehefa mahafantatra an' Jesosy isika dia afaka mahafantatra an'Andriamanitra ihany koa. Izany toetran'i Mosesy izany no irariana amintsika tsirairay avy. Anam-paniriana ahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Anam-paniriana anakaiky kokoa an'Andriamanitra isaky ny indray mandingana eo amin'ny fiainana. Ary manam-paniriana amantatra ny momba an'Andriamanitra. Azontsika atao izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Toy izay ny famitianana lesona 17 natolotra antsika tamin'ity androany ity. Mianatra eo tongotrao